Ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty, tena izy sa angano? Fifaliana ho andray no mitsidika antsika tsiraray avy amin'ity fotoana manokana izay iarahantsika mianatra ny tenin'Andriamanitra. Ity tiako mampatsiahy ny lohahevitra izay tany am-boalohany mandritra nyity herinandro ity dia ilay hoe fitsanganana maty. Alohany andraisantsika izany tenin'Andriamanitra izany indray dia hiaraka hivavaka isika. Rainay izay ny an-danitro, hianatra ny teninao izahay, andalina izany indray, magataka ny fanahinao hatrany izahay mba ho ao anatinay, ary ny teny izay horaisinay dia mba hampahery anay an'izany, hanova ny fiainanay an'izany. Fatononona mivavaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Amen. Ny fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty, tena izy sa angano? Fanamariana avy hatrany no andao omenanao ety am-boalohany dia izao hoe tsy angano na tantara no foronina ity hoe fitsanganan'i Kristy tamin'ny maty ity, fa zava-dehibe sy tena izy ary marina. Raha nitsangana tamin'ny maty Kristy dia ho foana, raha tsy nitsangana tamin'ny maty Kristy dia ho foana ny finoana izay ao anatintsika tsirary avy. Fa satria nitsangana izy dia manome antoka sy fanantenana ho an'ny mpino rehetra izany. Maro ny profesia fijoroana vavolombelona izay manamafy ity hoe fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty ity. Zavatra anankiefatra no andeha ho jerentsika hanaporofona indray, hanaporofona ity hoe fitsanganana tamin'ny maty ity hoe tena marina izany. Ny voalohany amin'izany dia izao: ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana. Ny fahafatesany teo amin'ny hazo fijaliana zava-dehibe loatra, ary ny mametraka fa maty marina Jesosy Kristy. Na ny fikarohana ara-tsiansa aza dia izao: manamarina fa tsy misy ho tafavoaka velona tamin'izany fampijaliana izay natao izany. Ny rano sy ny rà izay nivoaka tamin'ny lanovony dia antoka fa efa maty Jesosy Kristy. Ny faharoa dia ity: foana ny fasana, izay efa nijerevantsika teo aloha izany ity hoe fasana foana ity. Raha namboarimboarina ny tantara dia izao: tsy ho vehivavy no natao vavolombelona voalohany. Satria tamin'izany fotoana izany dia tsy nekena ho vavolombelona ny vehivavy. Ny fahitana ny fasana foana sy ny lamban'ny valona dia manam-pirofo fa nisy zava-dehibe nitranga marina tao amin'ity tamin'izany fotoana izany. Ny fahatelo dia izao: ny fisehoany tamin'ny maro. Satria rehefa nitsangana Jesosy Kristy dia niseho tamin'ny olona be dia be Jesosy tamin'izany fotoana izany. Nisy fiantraikany lalina teo amin'ny fiainan'ny mpianatra ny fitsanganan'i Jesosy Kristy indray. Ireo izay natahotra sy ny fampitady tany aloha dia lasa sahy nitory hatramin'ny fahafatesana. Tsy hisy olona hahafoy ny ainy ho an'ny zavatra fantany fa lainga. Tao aorian'ny fisehoan'i Jesosy Kristy tamin'ireo mpianatra dia sahy nijoro vavolombelona izy ireo, satria hoe fantany fa velona ilay mpamonjy, ary anisan'ny tory an'izany fitsanganan'i Jesosy Kristy izany ireto mpianatra ireto. Eny, hatramin'izao fotoana izao dia mbola anisan'ny tory an'izany tsika hoe velona Jesosy Kristy, nandresy ny fasana Jesosy Kristy. Ny fahaefatra farany, ny amin'ity hoe vavolombelona fa tena hoe nisy marina ny fitsanganan'i Jesosy Kristy tamin'ny maty, ny fiovampon'ny mpianatra. Ny fiovampon'ny mpianatra, nisy fiantraikany lalina teo amin'ny mpianatra ny fitsanganan'i Jesosy Kristy, ary tena zava-dehibe loatra izany, satria tena hoe niova fo zareo tamin'izany fotoana izany.
ry havana malala, fampahirezana lehibe manahoana loatra re zany raha fehizintsika dia ity tsy ny fiangonana voalohany no namorona ity fitsanganan'i Jesosy Kristy ity, fa ny fitsanganan'i Kristy no anisany namorona ny fiangonana voalohany. Velona izy ry havana malala, ary izany no iorena ny finoantsika indray. Hafatra fampahirezana ho asy anao indray amin'ity androany ity dia izao: na inona zavatsarotra izay lalovanao, na inona na olana izay sedrayntsika eo amin'ny fiainana, dia tsarovy fa velona ilay mpamonjitsika, dia Jesosy Kristy zany. Midika zany fa tsy irery isika, ary misy fanantenana ho amin'ny ho avy indray, dia ilay fiainana mandrakizay zany. Ko aza kivy miorena amin'ny finoana, satria ilay nitsangana tamin'ny maty no anisan'ny manome hery sy fiainana vaovao indray ho atsika. Eny, mandritry ny fiainantsika andavanandro. Ny tompo anie hitahtsika, ampahery atsika, ary mba ho anatintsika mandrakariva, ho tadiditsika mandrakariva fa velona mpamonjy atsika, hivavaka indray isika. Rainay tsara indrindra ny an-danitra eo, misaotra betsaka anao izahay satria nanome fampaherezana manokana anay indray ianao tamin'ity androany ity, nanome lesona vaovao anay indray ianao tamin'ity androany ity, fa ny fitsangananao tamin'ny maty dia tena zava-nisy marina. Tompo Ray Amasonao, mangataka anao izahay mba hampiorina indray ny finoanay, ary nampahery anay ianao tamin'ity androany ity, fa anisan'ny nandresy ny fahafatesana ianao, koa na inona zavatra landovanay dia mandresy izahay satria miaraka aminao. Efa resinao avokoa ny zavatra rehetra izany, ary mino izay fa hanampy anay ianao amin'ny zavatra sarotra izay landovanay. Ny fiainanay rehetra anay dia tokanay manokana ho anao Jesosy malala, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anonanay sy mivavaka izany. Amen.